Rabanao ny tokatrano manaraka ny météo ny sara azo avy amin'ny azana-bolana maina aloha ny andro zany amin'ny ankapobeny akoatry ny any amin'ny tapany avaratra tsinanany nosy ny saika mbola mitovitovy amin'izay hatrany aloha zany atao anatin'ny telo andro ho avy fanazana zany amin'ny maraina be mety hitana taratra na tsioka avy any atsimo atsinanana ihany indrindrindrindra ho an'ny ilany atsinanany havoatany ny maripana tsy de misy ny fivanagoavana raha ny atao anatin'ny roa andro zany hoe ny rapiso alahady sy ny alatsinainy zay fa any amin'ny talata any de mety hiverina hiakatra indray zany izay maripana ambony indrindra izay indrindrindrindra ho an'ny voatany sy ny ilany atsinanany nosy ny toetry ny androntsika ro an'ny rapiso vao maraina dia isy ny orana malefaka any amin'ny morontsiraka avaratra atsinanana mitatra raty amin'ny morontsiraka avoany atsinanana zay zany hoe ny morontsiraka ny faritra atsinanana analanjorofo sy ny faritra sava misy ihany koa ny herikandro ho an'ny faritra alaotra mangory mandraondraona ho an'ny ilany atsinanany avoatany amin'ny maraina be fa misava ihany zay ary ny masoandro ny bahatoerana ny any amin'ny ilany andrefana moa zany de ny masoandro hatrany no ibalika mandritry ny tontolo ny andro ho an'ny rapisitolakandro dia misy hatrany ny tandrivindraona mandalo any amin'ny faraparany tolakandro any ho an'ny morontsiraky ny faritra analanjorofo sy ny faritra sava ny ambony kosa dia maina tanteraka na zana zany mety hisy ny araona mitsitokotoko any amin'ny faritry melaky iny ny maripana avo vinavina ho an'izay rapitso izay dia eo amin'ny 4 ka hatramin'ny 20 degré celsius eo ny maripana ambony indrindra hitantsika any avakinankaratra zay 20 degré celsius zay nisy fidinana kely zany mazao azy ho an'ny avoatany raha tamin'ity androany sy ny rapitso izay ny tapany avaratra andrefana kosa misy mahatratra any amin'ny 7 degré celsius ny ambony moa zany tsy misy ny fivanagoavana manodidina ny 20 ka hatramin'ny 20 ho an'ny morontsiraka atsinanany Madagasikara ny toetry ny andro ho an'ny andro ny alatsinainy mety mbola ahitana tandrivindraona mandalo hatrany aloha ny any amin'ny tapany avaratra atsinanany nosy indrindra ny morontsiraka fa ny ambony kosa dia fa ny masoandro ny tena mibahatoerana tanteraka mandritry ny tontolo ny andro raha ny maripana voavinavina ao anatin'izay dia miakatra hatrany amin'ny 20 degré celsius zany ho an'ny faritra ny matsiatra ambony 13 degré celsius kosa ho an'ny faritra nalamanga ny antony mety mampidina ny maripana moa edy dia ny rivotra somary mangatsiatsika zany fa amin'ny ankapobeny dia ny masoandro no mibahatoerana ny morontsiraka atsinanana kosa 17 ka hatramin'ny 19 degré celsius ary mety ho tafiakatra hatrany amin'ny 13 degré celsius ny maripana any amin'ny distrikany Maivatanana amaranantsika azy ny andro ny talata mety mbola misy hatrany ny tandrivindraona any amin'ny tapany avaratra atsinanana mety isy ny zavona vao maraina ho an'ny ilany atsinanany voatany orin'izay dia ny masoandro hatrany ny bahatoerana maina tanteraka ny andro amin'ny faritra sisa raha ny maripana voavinavina amin'izay talata izay hatrany mety tafiakatra hatrany amin'ny 17 degré celsius raha ny voatany ary tsy de miova loatra zay ho an'ny morontsiraka atsinanana 17 degré celsius ary mbola mijanona 13 degré celsius ny maripana ambony indrindra hitantsika any amin'ny faritra betsiboka ny hatrany no misy an'izay izay ny météo tamin'ity an'io ty ary rapiso ray fotoana manara-peloma tompoko